Miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka nyity fampianarana ny amin'ny misiona sy ny filazantsara ity. Toy ny fampianarantsika zany dia ny amin'ny toko fahenina dia ny hoe ny loha hevitra zany dia ny fanahy masina miasa mahery. Hojerentsika anatin'ity toko ity zany ny mahaolona an'azy sy ny fiasan'izany fanahy masina mahery zany. Ka akasitrany etona zany i Gordon Fy no ilay boky tsara tokoa zay soratany ny fanatrehan'Andriamanitra zay miasa mahery zany. Ny voalohany dia fampidirana mikasika ny hoe fanahy masina manamarika zany Gordon Fy fa ny fomba fijeriny zany fiainana zay niny kristianina natao amin'ny testamenta vaovao zany dia ara-pilazantsara sy mahery vaika. De arak'izao ny fanjakan'Andriamanitra zany dia tafiditra amin'ny alalan'ny Kristy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fanomezany tamin'ny kery ny fanahy masina zay nilatsaka tamin'ny andron'ny Pentekosta. Hitantsika moa zany ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 ka hatramin'ny 3:10. Tanteraka tamin'izay zany ilay fampanentanana hoe hitoetra ao amin'ny vahoaka mihitsy Andriamanitra. Hita araky ny hita ao amin'ny Exodosy toko 5:20, Jaona toko 4:15 ka hatramin'ny 20. Ho an'ny fiangonana voalohany ny azo fijaliana sy ny fitsanganana tamin'ny maty ary ny firotsan'ny fanahy masina zany dia ny antraika tamin'ny fomba fijery sy ny traikefa iray manontolo mihitsy zay niainan'izy ireo tamin'ny kery lehibe sy ny hetsiky ny fanahy masina ary tsapan'izy ireo hoe voalohany zany ny fiavian'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty no manamarika zany fisehoan-javatra farany zany teo amin'ny kalandren'Andriamanitra. Profo tsy azo lavina zany fa efa tonga tokoa ny farany araky ny hita amin'ny Korintianina voalohany toko 10:1. Ary zany zavatra zany dia nitranga tamin'izy ireo mba ho ohatra dia sady nefa voasoratra ihany koa zany fa hoe ho fampianarana antsika ihany koa ary sika zay ny iaran'ny fataperan'izao tontolo zao. Faharoa ny fanomezana ny fanahy nalatsaka zany dia midika fa hoe tonga zany lay vanim-potoana misianika de no zay zany de hoe hoavy indray izy de nanjary amin'izao ankehitriny zao ary efa nanomboka ny lamina vaovao sahady ary tonga vaovao ny zavatra rehetra araky ny amin'ny Korintianina faharoa toko 5:17. Ny aina teo any elaelan'ireo fotoanareo zany ny fiangonana voalohany efa nanomboka zany hoe hoavy nefa tsy mbola tonga amin'ny fahafenony aloha. Ho an'ny fiangonana voalohany zany de midika hoe ny fiainana vaovao de niditra vanim-potoana vaovao zany isika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy zany hoe mitoetra ao anatin'ny pinja ny fanahy masina ankehitriny. Ampy zany amba hiainana ny fiainana maha-kristianina de sady andresena ihany koa ny asan'ireo nofo samihafa arak'izay ambaran'ny Galatiana toko 5:9 ka hatramin'ny 10:20. Ny fanahy masina zany de iraka na azo hery avy tamin'ny fanahy ho an'ny iraka ny ran'Andriamanitra. Zay zany lay iraka azontsika avy amin'ny fanahy masina zany de isika zao zany nazo zay iraka zay araka ny amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:9. Fahendrena sy hery ary fahalemena zay zany ho resana anatin'ny kasiny ary ny fanahy masina zany manome hery ho atsika amin'ny fotoana mahahory atsika sy tokony mahaosa atsika tahaka ny nanomboanan'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana tamin'ny fahalemena fa ankehitriny kosa dia velona noho ny herin'Andriamanitra izy. De Korintianina faharoa toko 13:1. Manao ana moa zany hoe traikefatsika ao amin'izany fanahy masina zany ankehitriny. Nahoana zany nahoana dia niasa tamin'ny fiangonana voalohany ny fanahy masina fa tsy hoe resaka fampianarana fotsiny ny momba izany tahaka ny zava-misy zay iainantsika ankehitriny. Nisy fiatraikany mahery ny asan'ny fanahy masina tamin'ny fiandohan'ny famonjena, ny fampaherezana zay mitohy de tahaka zao aoka ianareo ho feny fanahy masina hoy ny amin'ny Efesianina toko 5:20. Zany hoe miaina amikery amin'izao vanim-potoana vaovao zao zany. Io traikefa io zany na tonga ny fiangonana voalohany ho tena naomby mihitsy ary teo anivon'ny kolotsaina Grika sy Romanina izany niseho tany ary zay indrindra ireo zay mpanompo sampy de ny lalana ho diavina zany raha ite hitondra fiovana eo amin'ny fiarahamonina zany amin'izao tontolo zao isika izay lazaina fa efa tsy kristiana ntsony ny sasany isika raha te ahomby amin'ny asa misionera maneran-tany dia
zay zany aoka ho velo amitsika indray zany le finoanan'Andriamanitra amin'ny asany fanahy masina ao amin'ny fiangonana araka zay nambaran'ny baiboly. Izany dia fitoeran'Andriamanitra amin'ny fanany araka ny Efesiana 2:22. Andeha ho jerentsika akaiky zany kokoa hoe iza marina moa i fanahy masina io. Fizarana faharoa zay anazavana anazy de hoe fanahy masina ny maha olona ny fanahy masina. Voalohany indrindra Andriamanitra izy ary mira lenta am'le ray sy zanaka ifanahy masina. Maty 2:20. Korintianina faharoa 2:13. Ananany koa ny toetra maizy azy an'Andriamanitra araka ny amin'ny Salamo 7:30-7:7 ao amin'ny Hebreo 7:7. Miara-miasa am'le ray sy zanaka amin'ny zavatra rehetra sady manaiky azy ireo koa ny fanahy masina zay rehetra ataony dia mitondra voninahitra sy hihaja ho an'i Jesosy Kristy. Jaona 2:20-3:20. Fanahy masina zany olona izy. Ny fanahy masina koa dia personne, olona ary lazaina amin'ny baiboly hoe izy dia izy, zay fanahy masina dia izy. Jaona 2:20-3:20. Tsy manana endrik'olombelona ara-batana izy satria fanahy, fa manana toetra kosa maha-olona. Miteny izy, asan'ny apôstôly 2:17-2. Ary mitarika koa izy, Romanina 2:9-7. Tia izy, Romanina 2:5-7. Ary mety malahelo koa izy, Efesiana 2:4-7. Teboka fahatelo zany de ny asan'ny fanahy masina. Miasa eo amin'ny fiainantsika momba ny fombafomba maro zany izy, ary mamonjy atsika, manome hery atsika, manamasina atsika ihany koa. Ary ny teboka magnaraka zay anazavana anazy ihany koa famonjena izy, ary ny asany voalohany zany de ny mandresy lahatra n'olona ny amin'ny fahotany. Hitantsika zany amin'ny Jaona 2:20-7. Ary miantsy zay rehetra nofidiny ray mitaona antsika anatiny ny Kristy. Ny mpino rehetra zany dia manana ny fanahy ao anatiny avokoa araka ny Romanina 2:7-2:20 sy Korintianina voalohany 2:2-2. Tsy voavony zany ianao raha tsy misy ny asan'ny fanahy masina, ary ny fanahy ao anatinao no miteraka anao ho olom-baovao indray. Jaona 2:7-5. Ary miteboka magnaraka zay fiasany fanafiana hery izy na batisa amin'ny fanahy masina, zany hoe manao batisa zany izy. Ny fanomezan'ny fanahy masina hery zany dia fihaonana akaiky amin'Andriamanitra araka ny Petera voalohany 2:9. Tsapa sy araka ny traikefa zay iainana zany fa hoe ahoana moa ny ahafahanao mahazo hery kanefa tsy fantatrao fanahy masina. Rehefa tonga ao aminao zany fanahy masina dia manomenao hery vavolombelona zany izy, ary ampiasanao am'ireo fanomezam-pahasoavana samy hafa avy amin'Andriamanitra. Ambarany soratra masina zany fa mitranga zany fivamponao zany amin'ny fotoana fohy aorian'izay nandraisanao ananjy. Asan'ny apôstôly 2:2-4, asan'ny apôstôly 2:4-4-7, asan'ny apôstôly 2:10-7. Zany hoe ny mino zany dia tsy maintsy miditra ao anatiny zany fanahy, zany hoe mandray sy manaiky an'i Kristy ho tompo ao anatiny zany izy. Jaona 2:7-7. Misy teny samy hafa zany ilazana ity hoe trakefa ity, ohatrany amin'ny asan'ny apôstôly 2:4 hoe fampanantenan'ny ray zany izy. Amin'ny Efesiana 2:7-7 zany sy ny Korintianina faharoa 2:1-2 hoe fitomboky ny fanahy rehefa nasiany fanatomboka-se zany ny finoantsika sy ny mahazanaka atsika, zay le manao tomboka-se izy. Dia ny fahafenony sy ny fandrakofany hery avy amin'ny fanahy zany dia mitondra hery ho amin'ny asa fitoriana sy fijoroana vavolombelona. Hitantsika zany amin'ny asan'ny apôstôly 2:1-9. Ary tsy hafa zany torolalana omeny fa avy amin'ny boky ray manontolo zay fanomezan-kery araka ny asan'ny apôstôly 2:1-9. Dia rehefa mahazo hery zany dia ho vavolombelona araka ny voalaza ao moa zany de tany Jerosalema 2:2-5, vavolombelona tany Jodia, Samaria asan'ny apôstôly 2:1-9-7. Vavolombelona tany amin'ny farany tany asan'ny apôstôly 2:1-7-8. Ny andro Pentekosta zany dia tafiditra tao amin'ny didiny meny Jesosy zay nekena ho iraka. Ny tanjona voalohany ny fiangonana zany dia iraka. Maty 2:7-9-20 sy ny asan'ny apôstôly 2:1-9. Fahefana amin'ny ota zay zany omeny. Romanina 2:7-7.
manampy antsika ho masina ny fanahy masina ary amin'ny alalan'ny fanomezana antsika zany hery zany no andresentsika reo faniriany ratsy refakapanahy ka tonga atsika hiteraka araka an'Andriamanitra ao anatsika ary zay tsotsika hoe vokatry ny asan'ny fanahy masina zany. Galatiana 5:1-20 ka hatramin'ny 4. Ka fahefana isehatra zany amin'ny tontolo tsy voafehy ara-natoraly mihitsy omeny fanahy. Jaona 7:12 ary mitady fahavalo matanjaka sy ara-panahy isika ary manampy antsika andresy ireo hery ananany fahavalo ny fanahy masina. Korintiana 2:10-7 ka hatramin'ny 7 sy ny Efesiana 2:1-20 ka hatramin'ny 20 zany. Reo fanomezan'ny fanahy masina zany dia famantarana fa amintsika zany ny fanatren'Andriamanitra. Zany hoe andraisana antoka zany, azahoana antoka, ananana antoka. Manana antoka zany isika amin'ny alalan'ny fanahy izay manambara amin'ny fotsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ankitriny ary dia Andriamanitra no raintsika. Romanina 5:15 ka hatramin'ny 20. Jaona voalohany 7:14. Ery mipoitra avy ao amin'ny fiainanao zany noho ny fatokianao omeny fanahy masina. De fatakarany ihany koa ho azonao manokatra ny tenin'Andriamanitra ho atsika izy ary manampy atsika ahatakatra izany. Jaona 5:17. Mahatonga ny vavaka ataotsika zany mba hoe ahomby. Izany zany de tsy antsika zany zay zavatra tokony vavaka tokony ataotsika na hotonontsika fa fanahy masina manampy atsika. Romanina 5:17-17. Ahoana ary ny iainantsika izay traikefa ara-baiboly zay sy mavitrika eo amin'ny fiainantsika makristianina ankehitriny. Inona ahoana fomba iainantsika an'izany? De ambara zany ahoana moa zany fampiarana avy amin'ny fiasa mahery fanahy masina zany. Fizarana 7 teboka voalohany. Minoa ny teny fikasana fa efa nilatsaka ho an'ny rehetra ny fanahy masina. Avelao ny soratra masina hitarika anao amin'ny kasik'Andriamanitra fa aza mandray ny soratra masina hoe araka ireo fotom-pampianarana na raiky tapisaka ao an-tsaina n'olona fotsiny zany. Ary jereo moa ny asan'ny apôstôly 2:7-7 ary Romanina 2:10-17. Ny batisa fanahy masina zany dia mety ho tonga amin'ny fomba mahery na amin'ny fomba tony mandritra ny fiankofanao amin'ny alalan'ilay vavaka ataonao. Amin'ny alalan'ny fametran-tagnany ihany koa. Kanefa izany dia mitaky finoana trano. Moa ny asan'ny lalàna va no andraisana reny fanahy sa ny fitoriana finoana hoy Galatiana, Paoly tao amin'ny Galatiana 2:7-2. Teboka faharoa zany dia hoe mitadiava trany an'Andriamanitra ianao izay andefa ny hery amin'ny avy amin'ny fanahy masina. Jaona 7:17 ka hatramin'ny 7:30. Mangata amin'Andriamanitra anfonao rehetra mba androtsahany ny fanahiny ampirehetany ilay lelafy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra ho anao. Jaona 7:17 misy an'izay. Galatiana 3:7 ary Efesiana 5:5-7. Teboka manaraka zany de mangata mibanjina ny Kristy ianao mba andraisanao amin'ny finoana ny fanahy masina. Ary naniraka ny fanahiny izy satria efa nasandratra zany fanahy masina. De teboka magnaraka amin'ny fahefatra zany de misokafatrany amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanan'Andriamanitra ianao araka ny Matio 2:12-7. Ho anao manokana de aoka hiandrandra ny fanatrehany ianao sy ny herin'Andriamanitra ary hiaradia amin'ny fanahy ianao satria zay ny ambaran'ny Galatiana 5:5-7. Maniry mafy ny fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Korintiana voalohany 4:20 ny aminany zany. Ary mandraisa fanomezana marina sy tsara avy amin'ny hafa ihany koa. Matio 4:7 ka hatramin'ny 7. Ho an'ny olona rehetra zany de mivoria anatin'ny fanantenana fa ho tonga Andriamanitra ary ampandroso ny fanjakany eo anivontsika zany izy amin'ny alalan'ny nandefasana fanahy. Fizarana fahefatra zany de ny fanomezam-pahasoavana zany fanomezam-pahasoavana fanahy masina. Inona moa zany? Karismata. Ny tanjon'ny fanomezam-pahasoavana zany de ampandroso ny tena ampitao reo olo masina rehetra ary anome voninahitra an'Andriamanitra ray. Fitiavana no antin'izany. Korintiana voalohany 13. Rehefa mitombo zany ny fampiasana ireo fanomezam-pahasoavana ireo amin'ny tombo amin'ireo zany tsika dia anjary ho asa fanompona mahery vaika zany tsika eo amin'ny tenan'i Kristy sy ireo seha-pamokarana samihafa zay manodidina antsika. Ka tsy ho fatratra ary zany ireo fanomezam-pahasoavana ireo. Korintiana voalohany 4:7-7 moa zay le hoe maniry afatratra. Aza atao tsinitsinina ny fanomezam-pahasoavana nananao ahetseho hatrany izy. Ary amin'ny Timoty 2:1-7 moa zany de milaza an'izany.
ny fikasan'Andriamanitra ny amin'ny fiainako zany dia mivoatra amin'ny famantarana rehefa nomezana zay nomeny anahy. De teboka voalohany moa zany tsara fantarina hoe ireto aby zany reo vondrony fanomezam-pahasoavana samihafa tsara fantatra. Fanomezam-pahasoavana avy amin'ny fanambarana, teboka voalohany zay. Ny fahendrena, anatin'izany fahendrena mahita zay hitan'Andriamanitra ianao ary mampiatra zay fahendreny zay. Teboka faharoa zany de fahalalana, fahatakarana, fanambarana zay miafina na filazana zavatra miafina. Ny famantarana ny fanahy zany a de azo ihany koa avy amin'ny alalan'izay fa vokatry ny fanahy zay. Fahaiza manavaka zay tsy takatry ny saina na maharaka ireo kasika ny fiainan'olombelona manokana, na ny devoly, na reo Andriamanitra, na reo olona, na reo fanahy zay ray mitranga ao anatin'olona zany a, zay zany famantarana zay meny fanahy masina. Fanomezam-pahasoavana amikery ihany koa izy, de anatin'izany ny finoana. Rehefa tojo toe-javatra manokana zany ianao a dia manome anao zay finoana zay izy. De manome fanasitranana koa izy, satria manafaingina reo fanasitranana ara-petsepoa, ara-batana, ara-panahy, dia zay zany a vokatra azonao avy amin'izay fanomezam-pahasoavana. Ary mihery mahagaga sy hery miavaka indrindra izy. Ka toy n'izay ihany koa zany de fanomezam-pahasoavana avy amin'ny aingam-panahy ihany koa ny azo avy amin'ny fanahy masina. Ny ao anatin'izany ny faminaniana afatr'Andriamanitra ho an'ny fiangonana ho fampaherezana, dia ny fiteny tsy fantatra, de voalaza anatin'izany moa zany hoe ny fiteny hafa avy teo amin'ny tany misy atsika na avy tany an-danitra zay tsy azon'olona eritreretina amin'ny saina zany, tsy azony saina. Miteny ho fampandrosoana ny tenany manokana, zany hoe zay koa zany ambarany vokatry ny fanahy. De misy fantokian-teny mampahery ny hafa amin'ny teny na hira ihany koa izy. De ireo moa zany de fanomezam-pahasoavana hafa zay maromaro hitantsika ao amin'ny Romanina 12:7-7. De izy ihany koa de fanompona, zany hoe misana araky ny fitarian'ny fanahy masina zany, zany hoe zay taridalan'ny fanahy masina zany, de zay ilaina ao amin'ny fiangonana na reo fiarahamonina. De mampahery ny olona izy a, mampirisika, manohana ny hafa mba hatateraka reo sitrapon'Andriamanitra. Fanomezana maro ihany koa ao anatin'izany ny mahatonga antsika ny fizarana vola, fizarana sakafo, ny fitafiana sy ny sisa ho an'ireo olo sahirana vokatry zay taridalan'ny fanahy masina zay. Famindram-po ihany koa, fangorahana sy famelan-keloka ary fikarakarana mivantana avy hatrany ireo olona mila an'izany reo olo sahirana zany. Dia fitariana mametraka vina ihany koa izy ary mandrisika atsika mba hitarika olona zany amina fitariana. De ny fanahy masina koa zany dia fanampiana, manao izay ahafahan'ny hafa mba mitarika sy manompo mba ampandroso ny asa zay misy zany manohana n'olona. De olona zany lay fanomezam-pahasoavana eto, olona izy araky ny Efesianina 4:7-7. Rehefa nakarina moa zany Jesosy dia nanome ny fanomezana ho azy ho an'ireo mpianatra reo izy a, de ireo apôstôly zany a taranaka voalohany izay anjanak'ondry dia teo akaikin'i Jesosy izy ireo a, ilay vato fejoro zany a, mivantana fony fahavelon'i Jesosy Kristy sy ny tamin'ny fotom-pampianarana sy nomeny fiangonan'i Kristy tamin'izany fotoana zany, tamin'ny fitsanganan'i Kristy. Maty 7:20-20 asan'ny apôstôly 2:2-2 ary Efesianina 2:2-2. Ireo apôstôly zany a sy ireo mpaminany taorian'ny ny akaran'i Jesosy tany an-danitra zany dia nahazo fanomezana avy tamin'ny fahasoavan'i Kristy ilay nakarina. Dia Efesianina 4:7-7. Ka izy ireo zany no nametraka io fototra lehibe io efa 4 taona lasa zay a, tamin'ny fomba mahavitrika tao amin'ireo fiangonana eo an-toerana tamin'izany fotoana zany. De ireo apôstôly lazaina hoe mpamakilay, nanorina fiangonana nametraka fototra anankiray tamin'izany fotoana zany. Ary reo mpaminany ihany koa, ny mpitondra teny, ny reo mpahita, reo mitondra fahitana zany, de reo mpametraka fototra koa zany izy reny. Reo mpitandrana zay mpiandry mpitarika na mpianatra n'olona maro na mpianatra ondry maro sady miaro an'ireo ondry. De ny ireo mpampianatra ihany koa, zay mpampianatra moa zany de mampiorina ny olona amin'ny famaharinana ny tenin'Andriamanitra. Reo evanjelista dia mpiantso ny olona andray zany famonjena zany ary mampiofana ny fiangonana mba anao tahaka zany koa.
ka zay le ny fizarana faefatra de mitohy zany fampianarana fizarana fadimy de ny fanamasinana vokatry ny fanahy. Ina moa zany samy hafa ny vokatry ny fanahy sy ny fanomezam-pahasoavan'ny fanahy araky ny Galatiana 5:20 ka hatramin'ny 20 zany. Tian'Andriamanitra zany tsika mba hampiasa zany fanomezam-pahasoavana ananantsika zany satria mba hitombo ao avokatry ny fanahy kosa zany isika de mba ny fandehanantsika araky ny fanahy de hitarika amin'ny fisehoan'ny vokatry ny fanahy hoe ho amin'ny fiainanao. De Galatiana 5:20. Ahoana moa zany anaovantsika an'zany? Sady asa zany le izy no dingan'ny fanamasinana. Misy fanamasinana ara-toerana araky ny Hébreu 10:4 raha vao mino Kristy zany le olona dia no hamasinina zany izy. Ary misy koa ny fanamasinana miandalana, zany hoe misy fanamasinana eo de misy fanamasinana miandalana amin'ny alalan'ny fanavaozana mitohy hatrany ataon'ny asan'ny filazantsara. Romanina 12:2. Dia ny fanahy ihany koa zany dia anaovana batisantsika ho amin'ny fahafatesan'ny Kristy ary ny fanahy ihany koa mitondra ny asa fijalian'i Jesosy Kristy ho ao am-poantsika ka mba anomboantsika zany anomboana ny otatsika zany araka ny Romanina 5:1 ka hatramin'ny 4:20 mba tsy anotana ntsony. Manala ny toetra taloha zany izy manala ny toetra taloha ao anatintsika izy ka mitafy toetra vaovao zany isika. Kolosiana 3:5 ka hatramin'ny 3:20. Omehery isika mba ho velona ho an'Andriamanitra sy andany ota sy ireo fakapanahy. Romanina 4:7 ka hatramin'ny 7:20. De fanontaniana zany dia ho apetrakintsika de hitatsika amin'ny toba moa zany de hoe vita batisan'ny fanahy masina ve zany ianao ary ahoana no ahafeno anao hatrany zany fanahy masina zany araky ny Efesiana 5:7. Araky soratra masina ahoana ny fomba ivavahanao ho an'olona anankiray mba andraisan'ny batisan'ny fanahy masina zany. Ina avy rehefa nomezam-pahasoavana no men'Andriamanitra anao, manahoana ny fampiasanao anazy ireny. Dia izay zany no fanontaniana tokony dinintsika, tokony fantaritsika manaraka tsakotsakotsika ka dia mandra-piaona mankasitraka tompoko lahy mankatela tompoko vavy.